Eo amin'ny tontolon'ny toe-karena kosa indray dia tsy mametraka olana ho an'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fitodian'i Madagasikara makany amin'ny firenena sinoa eo amin'ny tontolon'ny fandraharana manokana no asiteny ny solotenan'izany tahirim-bola iraisam-pirenena izany ary dia namporisika fa tokony hivelatra amin'ireo firenena hafa i Madagasikara. Mitodika amin'ny mpamady vola toy ny sinoa ny firenena malagasy ankehitriny. Naneho ny heviny mikasika an'izay ny solitena maritry ny tahirim-bola iraisam-pirenena miasa eto Madagasikara. Le pays a besoin du soutien de chacun, le pays peut apprendre de chacun. Donc la Chine, c'est un exemple d'un pays qui a bien réussi. Et je crois que Madagascar peut profiter de l'expérience chinoise. Nambarany arak'izany fa mpamady vola vaovao i Chine ary ilain'i Madagasikara ny fanohanan'ny firenena samihafa. Azo atao ohatra ny firenena sinoa izay tena mandroso ankehitriny. Tsy manana olana amin'ny firenena mpiara-miombonantoka hafa ny FMI raha ny nambarany. On n'a aucun problème avec un partenaire ou un autre. L'important c'est de faire en sorte que la dette reste soutenable et que le pays donc ne soit pas surendetté. Voalazany ihany koa fa zava-dehibe ny andanina ny lalàna mikasika ny ady amin'ny famotsim-bola eto Madagasikara izay ahafahana ihany koa miantoka ny fifandraisana ara-bola amin'ireo firenena Europeana sy Amerikana.